fantatry fitsara fa jareo tsara tamin'ny 1970 tsika no efa nitaky ny amerenana an'ireo Ilzy Epars 1970 zany hoe 10 taona tsy arina 2025 mbola tsy mihetsika ny makasika ny Ilzy Epars. Iandro Rovina ary tsika zany. Iandro Rovina. Fosa na hoe tena ahita vahaolana amin'io. Ary zay ny resahana sy ny Flora Emmanuel Macron naharitra mikasika ny Ilzy Epars io ary ny zavatra ny resahana atao anatin'izany dia ny hoe ny fanaraka izay fa tsy maintsy ahita vahaolana maharitra makasika an'ireo nosy malagasy ireo. Zay zany tsy maintsy hoe ahita inona ny vahaolana, inona ny ahafahantsika, inona no ahafahantsika mahita ny vahaolana iraisana. Sa mijanona amin'ny heviny ve sa mety misy zavatra ampifanatina atsika. Tsaroana tsara angamba ny tantaran'ny Baiboly le nisy vehivavy anankiroa samy miteny hoe teo anatrehan'ny mpanjaka hoe zanako ty fa tsy zanako le raha matohito. Teo sisy ny mpanjaka hoe raha ohatra zany ka samy miteny nareo fa zanakareo le izy dia ho zaraiko roa zany le zaza dia samy manana ny azy anareo dia hozy izy le renim-pianakaviana hoe le tena reniny hoe aza vonoina le zaza fa aleo azy. Inona ny tiako lazaina ny Ilzy Epars ave zany ahoana nanaovantsika azy sa miziriziry amin'ny heviny dia tsy ahita vahaolana sa hijery zavatra hoe inona ny afaka ampifanatona ao anatin'ny fijerevana an'izay vahaolana maharitra ho tombotsoan'ny firenena ary ho toto zay. Zay le zavatra nyresako. Faharoa tena matanjaka ave tsika. Zany hoe manana andia tafika ave tsika afaka hoe ho any amin'ny Ilzy Epars dia aka ny Ilzy Epars raha ohatra ka tsy azo ara-diplomatika zany le izy. Ny tiako lazaina fi dia zao ny Chine deuxième puissance mondiale. Miaravantsika rehetra manaraka ny RBC GTV hoanao zay samba nanaraka ny chaîne dia manasa anao ny tenako abonnez-vous fa be lehibe ny fandaharana mahakasika ny Madagasikara ihany koa maso maro samihafa izay arahanao amin'ity chaîne YouTube ity fa ao aloha fa iverina amin'ny kabary malandresaka moa izay nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny mpanao gazety tsika zao fa tena nanaraka n'izy hatramin'ny farany zao fa kivy sady sorena kivy sady sorena raha za tia ny olona mpanompa dia tena nanompa za fa tsy mahazatra anaty tsy nitaizana anahy le resaka teny ratsy ompa fa kivy fotsiny zao mieritreritra an'ilay fomba famaliny an'ny Rajoelina an'ireo mpanao gazety. Io zao hoe tsy hoavitra tsony Madagasikara ty raha toka mbola Andriamatoa Andry Rajoelina no fitondrana tsy hoavitra itsony. Mbola miandry aloha zany tsika zao mandrapatonga ny 2028 hitondrainy tony izy andray koa no ataony saribakoly apetrany eo vao miandry tsika. Mila tonga sainy tsika ry voaka malagasy mila tonga sainy. Mila tonga sainy. Dia zao teratsika amin'ny détail tsikelikely le resaky ny filoha teo. Everiko foana tsy afaka androso soatsika satria manino satria ny mpitondra tsika mihitsy no tsy mahatsapa fa mahantra i Madagasikara fa mijaly ny vahoaka malagasy tsy tsapan'izy ireo zany. Raha nantany ohatra ny mpanao gazety mahakasika an'ilay falandresaka nataony Andry Rajoelina tao amin'ny TV5 Monde mba hainoy ange zavatra navaliny. Tenengo dia hoe nareo mpanao gazety any ivelany vahiny dia matetika lay fahantrana indrindra aty amin'ny continent africaine le olana no asongadinareo ary rehefa miresaka ny Afrika nareo dia atao mainty daholy ny zavatra rehetrarehetra aty Afrika. Ny Afrika hoa dia solution fa tsy problème. Ary Madagasikara dia manana ihany koa ny vahaolana hoentinay. Zay ny teneniko anazy. Ary ny fomba fandrefesana ny fahantrana amina tokantranona fianakaviana anankiray tsy mitovy ny any amin'ny firenena efa andalam-pandrosoana ohatra hoe any Europe.
zay mihitsy ny teneniko. Ny olona hoa raha mandray 600 € na 1200 €, raha 600 € zany ianao tsy afaka manofa trano any Europe. Matory eny an-dalana ianao raha 600 € ny karama raisinao. Ka ny fomba fandrefesana an'io a, ny olona any Europe raha mandray 20 € par jour dia mahantra zay. Fa ny anay ho aty Madagasikara raha mandray 100 € isam-bolana ny tatsahana anakiray eny ambanivohitra na tsy manana jiro aza dia miaina tsara. Zay le zavatra no resako. Fa zany ve zany fomba hamalinao ilay fanontaniana. Raha toa ka ono any Europe ponina tsy malagasy moa fa vahoaka mandray 20 € par jour dia mahantra izay. Fa raha eto Madagasikara ndray dia tsy mahantra ny vahoaka malagasy raha toa ka any ambanivohitra mandray 100 € par mois na tsisy électricité. Fanontaniana mipetraka aminao Andriamatoa Filoha, izany ambanivohitra no mandray 100 € par mois izy any ambanivohitra tsisy. Zanaka ambanivohitra ny tenako a, petraka tany ambanivohitra hatramin'ny Nalatsako, Tavony, hatraminazy aoko BPC, ary mivezivezy tany ambanivohitra foana zaho teny amin'ny lycée. Fa zao tsisy an'izany. Aza raisinao cas particulier le izy na izany aza généralisevo malagasy ray manontolo ny resao fa aza atao hoe ny ambanivohitra fotsiny. Na ny ambanivohitra aza am'izao fotoana zao dia mitaraina fa lafo ny vary any ambanivohitra mamokatra vary ny olona any, fa mitaraina 700 arivo 700 mikapoka ny vary taraina ary mitsomo vahoamana. Dia lazainao fa tsy mijaly vahoaka malagasy vahoaka any ambanivohitra. Fanambanina izany Andriamatoa Filoha Anjaina Andry Rajoelina, fanambanina izany zavatra ataonao zany. Lazainao ihany koa resaka téléphérique fa hanafaka embouteillage io zavatra io. Eno enge zavatra rehefa vita téléphérique io, hitanareo fa ny olona rehetra zay nanaratsy atsika, zay nikritike atsika, zareo reny no hitaingina amin'io voalohany. Tsy misy embouteillage tsony. Fantatrao ianao raha miala Ankorondrano andeha ho aty Anosy dia fantatrao tsy mihoatra ny 10 minitra miala embouteillage. Miala any Anosy ianao andeha ho any amin'ny ho any Ankorondrano, ho any amin'ny Coliseum, ho any amin'ny lycée français any Ambatobe. Zay ary zavatra tena moderne ohatran'izao. Zay ny teneniko hoe na ny filoham-pirenena ny Rwanda zay jerevan'ny olona hoe ny Kagame miantsona mihitsy izy dia fa olona aty Madagasikara satria hijery ny expérience atsika, satria nisy téléphérique koa ny ao Rwanda ao Kigali mitovy ny eto Madagasikara. Andriamatoa Andry Rajoelina, fa inona ny anao no misaina? Ninzy za fa mbola adoa tsara fa zao tena anafaka embouteillage ve io téléphérique io? Ny fanajariana ny tanàna Antananarivo angamba, ny vahaolana, ny lalana, ny famehezana, ny fivezivezena tokony tao manara-penitra tsara, asiana feu rouge, janona aloha vert, andeha anjara ny mpandeha zao, mpandeha tongotra, anjara ny mpandeha fiara, mandeha sady miena am'izay fotoana zay ny asan'ny polisy, afaka manara-maso tsara ny fandriam-pahalemana izy fa tsy variana eo amin'ny janona aloha alele, fa afaka manao ny sany tsara am'ilay fitandrovana ny filaminana, am'ilay sécurité publique. Zany vahaolana fa tsy lay téléphérique. Ohatrinona ny volanao ana téléphérique io raha nanaovana fotodrafitrasa lalana fotsiny ohatra, mety manavita ny vitany ihany na vita
izy anao hoe ireo olona nanakina an'ilay téléphérique no hitainina ny téléphérique possible be raha za zao de téléphérique manotainina téléphérique satria manino satria mba tiako zany tainina téléphérique zany fa tsy hoe hiala embouteillage non mba tiako e ohatrany ahoana le mitainina téléphérique zay ny antony ty zavatra hafa de zao ihany ko resanao fa ianao no filoham-pirenena voalohany malagasy sany taky an'izany izy para zany ampebe maso ampaibe maso zao hoe tsy ratsy ray laza tsy ratsy fe Madagasikara tsy mandrozy de io resaka fizahozahoanareo mpitondra io ihany tsy ianao say nangataka ampaibe maso ny ze parsa tompoko no zava-dehibe fa ny vokatra moa ve azonao lay izy ze parsa rehefa azonao izy ze parsa bravo izay zavatra tsy azo tsy omenay bravo mihitsy izy mono mahafantatra na hoe ao le sy famody taky ampabe maso an'izy ze parsa fa io efa nilaizany io izy mahafantatra zay resaka reo tany tsisy donc raha mbola tsisy vokatra de aza mitatatata mivoaka malagasy na za sa mitaky lily ze parsa za andre batofoloa André Rajoelina sako mitaky anazy io ore Emmanuel Macron avereno aminay malagasy tompoko ny il ze parsa fa anay io zay vita sa nitako ampabe maso koa ny tena dinao milaza fianao filoham-pirenena malagasy sa nitaky azy ampabe maso voalohany tsy zany ny zava-dehibe fa ny vokatra moa ve azonao le averikiany moa ve azonao lay il ze parsa zay le izy resanao da ihany koa mahakasika ny tontolo ny fitsaboana toy izy anao hoe mampalahelo satria taloha tsaboana teto Madagasikara Mauritiana Comoriana fa am'izao fotoana zao lasa maratsika malagasy indray no alefan'ny Maurice alefan'ny Comore tsaboina de mila nofana mpitsabo 6 mois 1 an 2 ans mba ko afaka tsabo de zao hoe non ilainy zany fa efa be deabe ny mpitsabo matianiny be deabe ny malagasy manampahaizana afaka mitsabo somatsara tsy personnel médicaux ny problème eto amitsika fa matériel averiko foana tsy personnel médicaux ny problème eto amitsika andrimato André Rajoelina fa matériel tsy haiko na mazava tsara aminao izay matériel firifiry ny dokotera malagasy miasa any Ampitan-dranomasina Ampitan-dranomasina lasa mpianatra mpikariko amin'ny université any Andafy lasa spécialiste any amin'ny hôpitaly any Andafy satria maninona satria any izy ireo nomena valeur ny fianarana nataony satria any izy ireo no ampy fitaovana ahafany manantanteraka ny fianarana nataony satria any izy ireo no misitraka ny fandripahalemana eto amitsika nge manana karenanao mora maty satria manino satria sy dala hanafika ianao tsy mandry andro manaly tsy manan-karena ianao mijaly satria itrongo vahoamana aleony olona miala eto amitsika iza miaritry ny fijaliana eto raha misy fika de miala ka lolo iverenako hoe tsy personnel médical no olana eto amitsika fa matériel eritrereto nge Antomasina misy olona anankiray tratra ny AVC paralysé ny ilambatany hémiplégique izy de zao mila scanner apanina ny scanner ao amin'ny hôpitaly be mila evacuena makany amin'ny toerana misy scanner hoentina miakatra Antananarivo ohatra fa adiny firy ianao ananiny lalana iny fa adiny folo mahery tapitra ny délai 6 heures mba afahana mirécupérer an'ilay
vatana paralysé lasa handicapé la olona ary mety efarany fahafatesany mihitsy azy noho tsy fahampiany materiel tsy personnel hoe ao problème fa materiel hôpitaly manara-penitra tsisy scanner zara fa misy échographie inona mampanara-penitra am'izany tsisy dikany kivy a te inona ndray koa nresaka manaraka lazainao tao ihany koa mahakasika ny base toliary tsy diroclave lalina be le izy fa misy marina nambaranao izy anao hoe any andafy ange misy firenena mitranaka raiky mitany fa tsy maninona ekeko zavatra agnatako aminao de zao no toerana aeroportinareo ahafahany mamindra ny razamben'izy ireo raha tsy maintsy ataonareo ny fitrandrana mo toerana izy ireo ahafahany izy ireo miaina amin'ny velona toy ny fiainany taloha tsy haiko e satria efa tsy maintsy atao le izy de zay ny sisa teneniko mba ho fanampianandreo voka malagasy any atsimoreo fa tsy haiko de zao ndray ny resana tao koa le zanakao miditra amin'ny raha ny fiainam-pirenena zany hoe misy hetsiky resaka diplomatie de tonga any lay zanakao de anao miteny hoe inona ny olana raha fampandroana Madagasikara ny zavatra ataony tsy any ange ny olana fa raha manana poste ny zanakao amin'ny présidence de atao apabe maso le izy fa zany manelingelina ny masony vahoaka satria ny fiainam-pirenena tsy raha mpianakaviana na te hampandroso any Madagasikara ary le zanakao de ataovy mazava tsara hoe manana poste ohatran'izao izy fa tsy raha mpianakaviana io mety hoe zao mbola tsy nahita hoe zanaka filoham-pirenena miditra amin'ny raharahany fiainam-pirenena tsy mbola nahita za fa mety efa nisy fa maly vule izy any amatofo loa zay nge mampipenimenina an'ireo olona reo fa tsisy raha inona tsy olana zany hoe zavatra tsara zany hoe tonga mampandroana Madagasikara zany fa maly vule izy de leo ajanona zany point c'est tout zay fa misaotra antsika naraka hatramin'ny farany fa be dia be ny zavatra tiako resana mahakasika niny manandresaky ny fotoa iny fa aleo faranatreo aloha satria kivy ao aleo manaraka indray resantsika toy fa maso to de ho anao zay nijery hatramin'ny farany raha mbola tsy abonné anao de arao ny chaîne RBC GTV bonne nuit daholo